Ny pejiny politika indray ripijery ajaina no anoizatsika ny fotoana atsika manoloana ny fametrahana ny maro anisa iny anivon'ny antenimera-pirenena dia nanamafy ny ministry ny fiompiana Antelma Raparany no sady mpikambana ao anatin'ny HVM fa amin'ny alalan'ny foto-kevitra sy programa nasa mazava no tokony ivondronana ametrahana izany maro anisa izany. Sary-piterana amin'ny fametrahana maro anisa izay heverina hiara-dia amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny ao anivon'ny antenimera-pirenena no jerena. Nipetraka ny alohan'ny famaranana ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimera-pirenena ny nouvelle majorité parlementaire izay nifondronana solombavam-bahoaka 5 raha ny fanazavana voaray anefa dia tsy mbola voafaritra ny ankatoavan'izany NMP izany ny programa nasa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Manoloana io ary dia nanamafy Andriamatoa Antelma Raparany, ministra ny fiompiana no sady mpikambana ao amin'ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara fa amin'ny alalan'ny foto-kevitra sy programa nasa mazava no tokony ivondronana ametrahana izany maro anisa izany. Les majorités présidentielles dia efa mazava ny hevitry ny aty amin'ny fitondram-panjakana hoe tsy amin'ny alalana olona no tokony ivondronana fa amin'ny alalan'ny programme. Ny programme nasa ny fanjakana dia efa mazava voafaritra ao anatin'ny paikady natao dinasa. Dikan'izay tokony hazava tsara zany hoe izay olo-mpanjakana na solombavam-bahoaka io na ministra ka mankatohana io PND io dia tokony hiaraka amin'ny fanjakana. Fa zay manana programme nasa hafa kosa izay hita fa tsaratsara kokoa heveriny fa tsaratsara kokoa amin'ny PND ampandrosoana ny Madagasikara dia tokony ihany koa izy ivondrona dia mitondra ny sosikeviny iny izy amin'ny vahoaka malagasy. Fa ny olana eto amintsika dia apetraka amina olona ny fanohanana sy ny fanoherana na olona io na amin'ny alalan'ny toerana. Nefa tsy tokony izay ny zavatra ho isy fa tokony amin'ny alalan'ny hoe programa nasa mazava tsara. Ohatra ny raisitsika ny any amin'ny firenena hafa ny akaiky atsika kokoa moa ny alaitsika tahaka matetika dia ny ao France dia misy ny gauche sy ny droite. Dia raha ny gauche mahita hoe zao ny fomba raha ataotsika hoe iresaka atsika ny politique d'insertion sociale ohatra nataon'ny gauche hoe zao ny anay ny fomba hitanay fa tokony mety amin'io dia mandeha koa ny droite koa hoe tsy mety zany fa tena hevitra zany miady ao anatin'le izy. Fa ny atsika eto ny olona zay manana sosikevitra androano hoe izahay dia mpanohatra dia raha piso rehefa tafiditra anaty gouvernemanta dia lasa mpanohana tampoka dia raha afaka piso rehefa miala amin'ny gouvernemanta dia mpanohitra tampoka dia lasa tsy fantatra ntsony zany lasa very ny vahoaka ao anatin'le izy. Ho an'ny antoko tiako Madagasikara kosa dia ny fitiavan-tanindrazana no tokony hibaiko izany maro anisa izany. Izay kosa hoy izy ny tambem-bidy ny fanaova-tsonia ametrahana izany maro anisa izany ary koa ny fametrahana ny dina amin'ny fandraisana andraikitra na ny pacte de responsabilité. Ny fahatelo tsy polémique zany tsy tokony polémique hoe zay mahavita sonia zao io sonia io misy vidiny hafa ho an'ny olona tsisy vidiny misy sonia ny vidiny misy vidiny sonia tsy tokony hoe 20 na 10 na 7 na sisa fa hoe inona no mahomby ny pacte de responsabilité reo volonté politique volonté tsirairay zay ny tokony jerevana dia tokony mandroso amin'izay. Dika zany tsy maintsy misy foana ny fampiresahana ary dialogue fa raha ohatra ka tsy misy an'izay fa raha no atsotsona ny député zao dia manao sonia zay ny teneniko misy vidiny sonia io vidiny io tsy vola fa fitiava-tandrazana fitiavana firenena. Raha nandrasana andro amin'ny maraina ny fanombohan'ny fampiresahana momba ny dina amin'ny fandraisana andraikitra dia voalaza fa amin'ny alatsinainy izao no isy ny fivoriana eo amin'ny vondrona parlementaire sy ny birao maharitra. Ao anatin'izany koa dia hodiniana ny fametrahana izay maro anisa eo anivon'ity androm-panjakana ity.